Fa ny fiaonany ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ireo mpiasan'ny postra malagasy tany Mahajanga kosa no andeha harantsika manaraka. Ho aparitaka eny anivon'ny faritra eto Madagasikara ny fobe-paritry ny postra malagasy ny taona 2024 io. Hoy ny ministry ny postra ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra raha ny aona tamin'ireo mpiara-miasa teto Mahajanga. Izany no natao mba ho fanatarana ny politika ny fanjakana eo ny fampandrosoana mitovy lenta isam-paritra. Ny filoham-pirenena rehefa nametraka ny departemanta izay misahana ny développement numérique dia nanome toromarika fa tokony antefa amin'ny rehetrarehetra zany fampandrosoana zany. Koa ny aty amin'ny faritany Majunga zany mitovy amin'ny fanataonay amin'ny toerana hafa dia manentana, mampianatra, manatoro reto mpiara-miasa rehetra reto amin'izany fampiroboroboana zany inona ny anjara andraikitry ny tsirairay mba hiatefa tanteraka amin'ny vahoaka malagasy ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao. Eto anivon'ny chef-lieu-ny province no misy ny direction interrégionale anay fa manomboka amin'ny 2018 zany dia anangana ireo bureau régional eny amin'ny chef-lieu de région zay mba anaovana animation, anaovana fampahalalana bebe kokoa momba ny numérika zany eto a Madagasikara. Nambarany ministra tompon'andraikitra fa maharaka tsara ary afaka mifehy ny fivoarana teknôlôjia vaovao ny postra malagasy.